zany jaonazy zany fomba tantarany jaona fahaterany jesoa jaona toko voalohany diny faefatra ambin'ny folo fa teny tonga olona misika zay ny fampianarana fa tsy nofokory fa tonga olona ka miara-monina tamintsika miara-monina tamintsika il a vécu notre système de société miaina ty société misy antsika ty jesoa verina niaraka tamintsika hoe fa teny de tonga olona ka miara-monina tamintsika de miaina tahaka ny olona rehetra olombelona rehetra miara-monina tamin'ny fianakaviany tatasineny izy mpiray-tampontaniny izy miara-monina tao izy tonga fotoana tsy maintsy atanterany zay na ny ran'andriamanitra azy aty amin'ny fatelopolo taona ny zany a zany hoe nandritsy ny telopolo taona zany izy miaina ny fiainany fiara-monina misy bokony voasoratry ny mpampianatra le hoe Jésus au milieu de son peuple tena miara-monina tompony fiara-monina e Jesoa tonga ny fotoana atanterany zay na ny rano tompo amma Messia Masia hoy ny hebreo Kristos hoy ny grika zany no anarandreo fa sao de disidoson'ny olona Kristy zao te grika io zany Messia zany teny hebreo zany fa na dikatsika teny gasy mafana miantso ny anaran'ny tompo a de lazaitsika tahaka zany de iny Jesoa natao batisa amaolona azy anamarinana fa tena tonga olona izy tahaka ny hoe miaramila anankiray mba tena ho tafiditra anatin'ny corps militaire zay midirana azy de tao baptême zay olona nandalo service national de fa natao an'izany ny olona nanao miaramila rehetra de natao an'izany atao baptême mba ho tafiditra anatin'ny corps militaire isy azy io izy tsy de lavitra an'izany natao batisa Jesoa mba ho tafiditra anatin'ity corps humain ity iaina am'ity fomba sy fanao am'ity maha-olombelon'ity i Jesoa lay nampatseviny jaona apôstoly jaona voaloha fahefatry aza mino fanarehetra fa ny fanahy zay mino fa tonga nofo Jesoa tonga olona Jesoa no avy amin'Andriamanitra de eny izy natao batisa tanteraka izany nalaim-panahy izy tahaka tsika olombelona rehetra alaim-panahy ho sitary an-dalana ho zatatsy ny farisitsika ny fakam-panahy resy Jesoa satana nakafanahy azy de manaraka ny Jesoa koa isika mandresy ny fakam-panahy zay manaky an'i Jesoa amin'ny fiainany zany lay olona tonga teto antsika i Jesoa de misaborina de mikapohina no tsaraina fa meloka toy ny fanaontsika toy ny fanaon'ny olona amitsika izy ny tsy tsaratsarain'ny olona rehetra totoloin'ny olona reno mba kristiana reno mba zao toloin'ny olona tsarain'ny olona tahaka izany nataony tamin'i Jesoa zany fa efa nizakainy Jesoa ary ty anankiray ny tiako tsarovanao rehefa nombona teo miazon-jaliny izy teo manomboana tamin'ny fiaretany teo miazon-jaliny teo Jesoa Eli Eli lama sabakitany de hoe ny miaramila tsy mahazy teny fiteny jiosy hoa miantsony Eli izy tsy elinona tsy hoe Jesoa Eli teny hebreo El Andriamanitra de i farany ko Andriamanitro na tsy miantson'Andriamanitra Jesoa toy ny hoe nahoana de mafoy ahy ianao nahoana de mandao ahy ianao any amin'ny salamo faharoapolany ianao mandrera zany antsoantso natao Jesoa teo amin'ny afijaniny zany tsy ianao intsony anaka tsy haiko antsony zany atsiaro hoe laozan'Andriamanitra nefa nizakay Jesoa efa nentry Jesoa teo amin'ny afijaniny zany fa hoizam-poinao zany de efa afaka am'izany fa hoizam-po zany ianao sady tsy manana any Jesoa lay tonga olona irain'Andriamanitra ho mpamonjy antsika tanteraka izany
amin'ny fiangonana mamaty lay nevery ny fampanjaka, lay nevery ny fampamonjy, lay nevery ny fa Andriamanitra tonga monjy azy, lay Mesia tonga teo amin'ny maty Jesosy. Zany mahatonga antsika miekiraka miaraka amin'ny apôstôly Paoly. Nao mba tiako hiekika miaraka amin'ny apôstôly Paoly sika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10. Malaza dia malaza ny amin'ny andininy 5:10. Oui, hier battre scène, cri de triomphe, de victoire. Ataon'ny apôstôly namiantana ny fananan'Andriamanitra azy. Rehefa afatesanao, aiza ny fandresenao, rehefa afatesanao, aiza ny fandronanao, fa niota ny fandronan'ny fahafatesana, ary lamana ny heriniota fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Resy Jesosy zany fahafatesana zany, nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy maintsy averina tantaraina zany rehetra rehetra zany. Raha mankalaza ty andro hiakaran'ny tompo desika, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Dia mba ho profo ho fandresen'ny tahatra ireo mpianatra indrindra, satria ireo no hirainy ampianatra hitory mandianatra otozoto mitory filazantsara. Ireo tsy maintsy mahafantatra ny marimarina amin'izay zavatra rehetra tanteraka taon'i Jesosy nandritry ny 70 andro. Jesosy niseho tamin'ny fomba maro samihafa. Azo vakina amin'ny soratra masina zany. Raha mbatontsika hoe mba lesona kely ho anareo vakio ny soratra masina. Ahoana ny fomba niseho Jesosy nandritra zany 70 andro zany tamin'ny mpianatra. Mba tsy hisalasala ny amin'izany fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zany reny mpianatra reto. Mianatra sakafo taminy izy, teny taminy izy, havianao ry Tomasy, zareo ty tanako ty atao avy amin'ny tombolany foko tananao, any aza isandraiky hoe fomba mino. Tapitra amin'ity andro ankalazantsika ny fiakanan'ny tompo ty, zany 70 andro izay ho Jesosy taorina nitsanganany tamin'ny maty zany. Dia ny apôstôly Paoly ihany no mampianatra fa ity mety maty ty tanantsika ty nofontsika ty zany, mety maty io, tsy mahazo matova tsy fahafatesana. Ity mety lo ity makanesa itsy-janahary itsy tsy mahafantatra an'izany. Mahita vovoka ao ianao, vovoka ianao ka iverinao vovoka iray, tsy mety levona, tsy maintsy levona io. Ity mety levona ity, tsy maintsy mitafo tsy fahalovana. Hoy ny apôstôly Paoly. Fa izao tsy mahazo misalasala, tsy afaka misalasala amin'izany sika satria efa nisy santatra tao. Ivereny ihany io Korintiana voalohany toko 5:10 io. Mba sorafo kely ary amin'ny andininy fa 2:23 ery. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. 2 points. Kristy no sambatra. Rehefa afaka izany dia zay any Kristy amin'ny fiaviany. Jereo vakio tsara io a. Kristy no santatra. Resaka momba ny fitsanganan'ny maty ny apôstôly Paoly ny Korintiana voalohany 5:10 eo a. Ilay nantonany mafy Korintiana tamin'izany ary amin'ny andininy 12 hoe nahoana no ilazary sasany aminareo fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty nefa Kristy efa natsangana tamin'ny maty. Kristy no santatra. Santatra izy zany taminay naterahany anjery Virjiny azy. Santatra zany tsy misy tovy amin'izany amin'ny mahasantatra azy. Santatra izy tamin'ny itsanganany tamin'ny maty nandreseny ny fahafatesana. Santatra zany premier produit. L'art du Saint-Esprit, oui, c'est pas bien. A, 2 R, H, E, A. Fiatoana, zavatra mialoha. Izy no santatra. Efa marina ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Santatra tamin'izany izy. Efa marina ny tsanganany tamin'ny maty. Vaovolombelon'izany mpianatra. Nisy tamin'ny 70 andro be zao izy. Mba tsy hisy salasalany amin'izany.
rehefa hitolony apôstôly rehefa mpianatra ny filazantsara reo nahita maso olo zany milaza zahay fa olombelo zany hoy ny apôstôly tamin'izany dia mandray zany fahamarinana zany ho antsikisika misantatra ny fitsanganany tena tamin'ny Jesosy fa santatra koa izy amin'ny akarany any an-danitra. Dia fa tena amroapolo Korintiana roa dimy folo hoe rehefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra rehefa afaka zany dia zany any Kristy amin'ny fiaviany. Tao mba hamarina kely eto amin'ny Korintiana voalohany any sika no mamaky any Korintiana voalohany dimy folo any amin'ny andiny faharoa amby dimampolo ry kitina kely e. Avevety toy ny indray mpimaso rehefa mandeha ny trompetra farany dia ovana isika rehetra fa tsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy ho loha intsony ary isika ovana fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafony tsy falovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafony tsy fahafatesana fa rehefa mitafony tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafony tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona isa ny santatra an'izany ho ianao Jesu. Tsy misy fisalasalana tokony hitoetra mihitsy eo amintsika raha ny salasalantsika iny amin'ny fisanganany tena tamany Jesu efa nitsangana santatra efa hita maso iny izy nandeha tena kristivam-pomano tsy misy fisalasalana amin'izany tsony hoe marina zany. Isika koa amin'ny fiaviany Jesu tsofina ny trompetra ny Tesaloniana voalohany dao mba hiarantsika mamaky io Tesaloniana voalohany toko fahaefatra tantaran'ny apôstôly Paoly naseho ny tompo taminy zany zava-mahagaga sy mahatalanjona fatraky zany Tesaloniana voalohany toko fahaefatra fakina ny andiny fahatelo ambin'ny folo fa tsy dinay tsy fantatrareo raha lany amin'izay modimandy mba tsy alay inovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy izay ny santatra teo sady efa nitsangana indray izay ny santatra fanoloany dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra anisy izay efa nodimany tao amin'ny Jesosy hiaraka zay izy tao i Jesosy hiakatra tany an-dranoty izany santatra fa isika koa mbola nino mbola hiakatra toy izy ilay Tesaloniana teo fa izao lazaina aina amin'ny teny tompo isika izay velona koa mbola mitoetra manam-piavy ny tompo dia tsy mahino izay nodimany sekoly fa ny tenan'ny tompo hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely any trompetra n'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha afaka ho marina sy tanteraka zany satria efa nisantaran'i Jesosy ny fitsanganana tamin'ny maty ary rehefa afaka zany dia isika izay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana toy tsara io isika izay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana no akarina iaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika zay tsofina ny trompetra n'Andriamanitra dia isika ovana ndray mpimaso ny apôstôly Paoly Korintiana voalohany toko dimy folo dia akarina ho any an-danitra isika io Jesosy miakatra izany aza misalasala amin'izany ianao tahaka ny santarany fisanganany tamin'ny maty ny santarany tamin'ny hiakarana tany an-danitra dia tahaka izany io hanarahantsika azy fa misy filaharana ny andiny fahatelo amby roapolo Korintiana voalohany toko dimy folo hoe Kristy no santatra izy no nandeha voalohany zay vao reo izay mino azy ka reo mino azy reo mizara roa tsara ny tara ny tanana hoe anakiroa ny an-trano mizara roa hoe ny efa maty tao amin'ny tompo aloha no atsangana alohantsika tombony ho an'izay lasa no eo anaka zany matonga ny apôstôly Paoly miteny amin'io Tesaloniana hoe tsy dina tsy ho fantatra reo raha lany amin'izay modimandry mba tsy alay lovana anareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana reo izay nino azy folo favelo reny le ilazana hoe na tsy indray mody any aminy olona
zareo hoe rehefa avy eo isika izay mbola velona kamino vanatra indray indraiky maso aminay clateuil dia hiaka zeny amin'ny tombo misy tsy mino zany dia tena diso be sady tsy finono zany raha mino anao fa nitsanana tamaty jesoa mino anao fa nitsanana miakatra tany anatiny jesoa dia tokony ino anao fa hitsanana maty koa ianao ary hiakatra ho eny an-danitra ianao miaraka ny mpitoloteny mahafinaritra francophone izy io tena l'écran no tantaran'izany tamin'ny toloteny comme des ballons et des foires des ballons ny tsotsofotsika isaka manao fety reny ohatran'ireny isika mitsingevana eny amin'ny raha olinanitra eny mandeha mitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka eny hoy ny apôstôly paoly teo miakatra vazovazoko taminao ary nampisaiko anao tamin'ny hoe io nofonao mpanota io tsy azonao miakatra tsy azonao entina miakatra tsy mitsingevana io amiletika ty io tsy maintsy hovana io tena ny any an-danitra no tafiny io vo afaka miakatra ary jesoa tantarainy loka amin'ny loko efatra amby roapolo sy ny asan'ny apôstôly tokofolo ireo hoe eo ny mpianatra ety jesoa teny betany dia nakarinao any an-danitra efa mitafy ny tena ny any an-danitra izy io efa mitafy le corps céleste lay niakarany any an-danitra izy io dia iny izy ilay mpianatra mino zany va ianao zany fa zava-tsarobe sy zavatra marina ary tena zavatra lehibe andrandrantsika zany matonga antsika tsy mifilotra amin'ity nofody zany matonga antsika tsy dia mimatymaty efa dia mifamono mihitsy mifandingany ato noho ny amin'ity nofody fa evero lay mba hiakarinao any an-danitra mba saintsaino lay mba hiaranao tena tompo eny amin'ny raha olanitra dia ho hainao ny anevitra na ny hoe ho ampakainy sasany na ny hoe ho ampampiriny eto aza tsy ampaninanao zany satria ity diabalo vony io vana io fa ny tena ny any an-danitra entinao miakatra eny amin'ny raha olanitra efa tanteraka daholo ny zavatra rehetra voasoratra ho an'i jesoa miasa tsy mino anao ao tanteraka koa zany fa tanterany miakatra ho any an-danitra jesoa dia anao ho isan'izay miakatra eny an-danitra hitsena azy eny amin'ny raha olanitra firenykely andeny fahavalo-piny folo amin'ny tesaloniana volo toko faefatra amin'ny roa mba hahafahantsika miara-miaina mifampahery miandry ary maharitra amin'izany fiavian-tompo zany ny teny fahavalo-piny folo raha mety ianao dia iarahantsika mamaky koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany tao marina mifampionona ianareo amin'izany teny izany zany a no mampisaintsaina sy ampaherezana sy taomana anisena lahatra ny mino ny ramasina vava samy kristiana rehetra ny tokony ataontsika eto manadiavo ny tompo ny any raha tompo atsika rehefa mitoro filazantsara mandiana ny tontolo zao mitoro filazantsara ny olombelona rehetra ny ataontsika toeralabirava mpianata rehetra ao amin'ny fianasana ny tompo tsy hoe miadia ianareo mifampianania ianareo mifankala ianareo mifampianona ianareo tsia dia tsia tsy anao zany tsy zany teny tompo fa mifampionona ianareo satria fantatsika ary jesoa teny an'izany dia eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana dia eto amin'izao tontolo zao iaditsika iadiatsika izakatsika fahority eto amin'izao tontolo zao iandrasatsika lay mba hanovanatsika koa tahaka ny miakara-tompo any an-danitra dia hanovana ty tenatsika ty mitafy ny tena ny any an-danitra manapiavana zany
zao tontolo zao eto isika. Ary amin'ny dimy faraky amin'ny telopolo jusqu'à toko faharoa amby roapolo. Luc 22, 31. Oui, Jésus. Simona, ino Satana efa nilofony tany ianareo koroe toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levina ny fonao. Ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Toy ny ampionony raha sendra trotraka ny rahalahinao. Ampionony raha sendra trapahorinany rahalahinao. Ampionony raha sendra miady mafy ny rahalahinao. Ampahirezo izy. Mitotombo. Zany no fanao. Tokony ianarantsika kristiana manam-piaviny Jesoa eny amin'ny rano lanitra. Mazava ny andro amin'ny fifandirana, fizaratsabrana, fifampitsanatsabrana. Lany andro amin'izany fotsiny. Mifampiomona ianareo mitoto mifampahireza ianareo fa efa resy mifampandesina. Sambatsy zany Jesoa. Zakany izy. Zefako andro teo miaraka tamin'ny mpianaka Jesoa. Profo fanamarinana tsy am'sarazara fa mitsangana marina Jesoa. Ary niakatra ao an-danitra izy. Tafy sady ilay tena ny any an-danitra. Ianao koa anaka mananjara. Tafy izany tena ny any an-danitra izany. Rehefa ho eny amin'ny rano lanitra Jesoa hiverina indray. Dia hitsena azy eny amin'ny toerana eny amin'ny ranosika. Io eny amin'ny tompo eny miamakapaka isika. Ary tonga ny tompo. Halleluia. Dia raina manak'izay Andriamanitra hivavaka isika. Misotrananao izay tompo Andriamanitra io. Dia rainay ny anaranao. Amin'izany fampatsihivanao zava-masina tanteraka rehetra izany. Zao ankalazainay an'io zao anisan'izany koa. Raha tsy teto ty nankalazana ny akaranao ty. Raha tsy miakatra ianao araka amin'ny fiteninao fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ianao dia tsy ho avy aminareo ny mpanamatra dia ny fanahy ny fahamarinana. Ty fahatanterahany ty andro ny akaranao telo tompo. Rehefa mahavelo mpanantenananay ao avy ny fanahy masina. Toetra ty aminay mandrakizay. Tomponay io. Tanterao ty teninao. Eo anay ny fanahy masina. Mpaharety manam-piavaka izay ankalazanay ny Pentekosta izay tompo. Mba handraisanay izany fanahy masina izany. Hitariany sy ampianarana andreseny bahatra sy tantanany anay eny am-pandehanana amakivakina izao tontolo misy anay